Fambola eo amin'izay taranja basketball izay ihany toy ny zoma omaly sabotsy androany alahady ny faninanana ka azo lazaina mbola misongadina ihany ireo ekipa telo voalohany nandritra ny filaharana tamin'ny dingana voalohany. Fitinina aminao anatin'ny ity fanadihadiana ity ary ny vokatra sy ny lalao izay nitanterahana omaly sabotsy izay nikatrohan'ny TTS Amorimany sy ny fandrefialan'ny Analamanga eo ihany koa ny JBC Boeny eo amin'ny Sikajazavavy sy ny Asa Analamanga. Mitohy hatrany ny fedina ny tompon-takany Madagasikara dingana faharoa eo amin'ny taranja basketball ho an'ny Sokajy N1A Sokajy Lasivavy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny alakamisy teo no nanomboka ny faninanana ka toy izao avokoa ireo vokatra azo tonga eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Vokatra ho an'ny tamin'ny alakamisy aloha izany ho an'ny Sokajy lehilahy dia ny TBC ny vakina karatra dia nandresy ny Sebam Boeny 7-20. Ny Asikitiny Antsinanana nandresy ny Challenger Analamanga 2-7. Ny GNBC ny vakina karatra dia nandresy ny Cosmos ny Diana tamin'ny 7-7. JBC ny Atsimo Andrevana dia niondrika nanoloana ny fandrefiala Analamanga tamin'ny 110-100 ary ny SBBC ny Boeny dia nandresy ny Cospen Analamanga 2-20-70. Ho an'ny vokatra ny andron'ny faharoa ny andro zoma kosa indray dia ny Challenger nandresy ny Cosmos ny Diana tamin'ny 7-20-7. Cospen dia nandresy ny TBC ny vakina karatra 7-20-7. Ary ny USF Automatsiatra dia niondrika nanoloana ny Sebam Boeny tamin'ny 2-20-7. Ny TTS ny Amorimany dia niondrika nanoloana ny Asikitiny Antsinanana tamin'ny 2-20-7. Ary ny Kosfa Analamanga kosa indray dia niondrika nanoloana ny SBBC ny Boeny tamin'ny 7-7. Ary ny GNBC ny vakina karatra dia nandresy ny fandrefiala Analamanga tamin'ny 2-7-7. Mbola nitohy omaly sy androany ny lalao ka ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny fandrefiala manao akanjo fotsy amin'ny sary izay mikatroka amin'ny TTC ny Amorimany ka ny TTS ny Amorimany teto ny voaka nandresy tamin'ny 1-20. Teo amin'ny Sokajy Zazavavy kosa indray dia ity arahantsika amin'ny sary ity dia isan'ny lalao niady ihany koa dia ny feonan'ny Asa Analamanga izay manao akanjo mavo sy ny JSB Boeny manao akanjo manga amin'ny sary. Ry zareo avy eto Analamanga teto no nivoaka nandresy tamin'ny 7-7. Mbola hitomo ny faninanana ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady 7 volana Oktobra ho avy izao.